ity zany dia fefiloha miainga avy aty Ambatobe varina magnano zany dia tokatra ny angatsay ary hitatsika fa dibo-drano ny tanimbary ato lasa dobo ary ny zava-doza amin'izao fotoana zao dia vaky ilay fefiloha dia na ny ankizy mandeha mianatra na ny mandeha mivavaka zay makety Anjanapara zany dia tsy maintsy misedra rano. Dia zany natonga anay araka ny antso nataon'ny ben'ny tanàna sy ireo fon'olona indrindra tarifin'ny fokontany mba hitondra vondraky vaky, hitondra tolo-tanana ary mba ampateza an'ilay lalana. Zany natonga atsika tonga eto Anjanapara amin'izao fotoana zao. Tonga manatanteraka fa ny fanjakana dia tsy lavitra ny vahoaka intsony ary zao natao hoe tena fahefana tena izy satria mifanosona ny filana avy aty amin'ny vahoaka mihitsy no valiana mitondra zay ciment fer ny vahoaka na nomety toko fa aka ny vato ampiasany sarety sy ny herintsandry dia andahatra an'izy ireo dia mbola ho ampiana sakina gony zany asina fasika amanjatony maro dia averina ny lalana azo hiampitana tsara zany ny lalana ito amintsika lalana makany Anjanapara. Marihana fa misy EVP ao, misy EG, misy lycée dox rariny tokoa raha hitoy zany lalana zany ka zay ny isorana ny rehetrarehetra satria mifanome tanana ary mandray andraikitra ny vahoaka ty Anjanapara, mandray andraikitra ny kaominina, mandray andraikitra ny député dia zay tanana mifanome zay zay ny tena tanana maro ny fampandrosoana. Zay ny antony zao asa, zao ny antony zao fidinina ity fotony zao ary tsy hajanona raha tsy vita zao asa zao.